Fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifanina lehibe indray lasana bavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia fanindray tena komiana aminao eto androany ary dia manonona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay hitratrantso aminatin'izao vavakantsika, aminatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio mipikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia amin'ny fifaliana ny arabanantsika rehetrarehetra ary amin'ny fanantenana ihany koa tsy taka nidiranao eto ny voanao eto androany fa tena hery ianao tena hifampahery eto tsika androany raha lasana bavamalala. Zay ny fanalitsika sy ny tanitsika eto. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia tsy kisendrasendra koa no atogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia miteny anao hoe maharetatra amin'ny farany dia raiso izay azonao raisiny eto androany fa za mino fa tsy misy avy an'Andriamanitra ho verimaina fa na dia ny hira na ny vavaka na ny tenin'Andriamanitra na ny famelabelarana dia mino fa efa natokana ho anao tonga eto mihitsy androany ka dia maharetatra amin'ny farany dia raiso fahasoavanao anao zany hoe mbola afafahanao mihaino tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao. Tany tompontsika rehetrarehetra, tany tompo ntsika rehetrarehetra efa paketo izay efa eto foana moa dia arabaina manokana ranabavy Sylvie. Halleluja. Ranabavintsika Sylvie any Koet niditra voalohany teto androany dia omenanao ranabavy Sylvie ny tsodrano. Halleluja. Ny tsodrano omenan'ny ranabavy Sylvie sy nareo any Koet, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara ary any Oman dia ao amin'ny bokin'ny Isaia 2:30 ka ny 7:20 sy 9:20 no omena azy. Halleluja. Isaia 2:30, 7:20 sy 9:20 vaky zo minaran'i Jesosy manao hoe ny asan'ny fahamarinana dia ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ary ny olona hitoetra ao amin'ny fitenina mandry fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po. Halleluja. Ho anao zany ranabavy Sylvie ianao anie no iantefany zany teny zany dia ho ampionen'Andriamanitra mandry fahizay ny tanànanao zany izy fiadanana manin'Andriamanitra ho anao. Tany tompo ranabavy Sylvie any Koet. Nambinjo Somakrina ny sitraka ny tsodrano teo koa. Erika Rack France, Marie Angela Oman, Angèle Pagès France, Razana Monika Koet, Marie-Jo États-Unis, Kota Léonie Koet, Tsiramboaramiel France, Asany Apôstôly Madagasikara, Mimanambotso France, Mbory Gilda
Koety, mampionina France, Azaska Patisi France, Aingo Nirina Andrina Sosolo France, Artisanat de Madagascar France, dia tonga soa ihany koa Bertsava Koety, Aingo Nirina Rodriguez Arabie Saoudite, Miriara Andria Malala Madagascar, Artisanat de Madagascar voateny teo, Rantanina Marie Charline Madagascar, Azaska Patisi voateny teo, Taindry Slovlitina France, Ursula Kristina Koety izy zay tsy diso dia tahiny tompo Andandry France, Aikra Joelson Madagascar, Razana So Sylvie Tsisisôrana Itodraonso France, tonga soatsika menakavy maharetatra amin'ny farany. Alleloia, maharetatra amin'ny farany daholo fa ombantsika ny Andriamanitra, ny tanan'Andriamanitra ny mikasika atsika tsirairay avy. Alleloia. Milohan'ny zary sitra aloha dia andaontsika aloha mitraka ity fotoana ity tsika eo am-pilatan'Andriamanitra ka andao ampandrosoantsika ny anabavintsika felana rakoto, izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Alleloia. Manarakaraka azy ao hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ranabavy Berta, ary vavaka ho an'ny firenena androany dia ranabavintsika Erika. Alleloia. Ka andao ary aloha ampandrosoantsika ary aloha ranabavintsika felana rakoto hitondrantsika ao anatin'izany Alleloia, hitondrantsika ao anatin'ny vavaka fanombohana dia avetsika hanoia ny fotoana toyany rehetrarehetra raha lasana bavy malala. Zoko felana rakoto tonga dia menanao avy hatrany angamba aloha ny fitenenana. Raha mbola misy tsy voaravako, Jesosy Mpandresy Madagasikara, tena rakoto Arzaka France, Itodraonso France, Jesosy Noely Koety, tonga soa isika menakavy. Andao ary tahiny tompo ary felana rakoto hanao ny fitenenana. Halleluia. Misaotra pastera name fitenenana. Ivavaka isika anomboantsika izao fotoana izao. Andriamanitra misaotra anao indray izahay raha mbola afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao amin'ity alina ity. Mbola afaka ihany koa manao izao fandarana izao. Tanteraho eto ny teninao Jesosy manao hoe atsoa dia hovaliako ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Mino sy matoky an'izany teny izany izay Andriamanitra. Farenao ny antsoantsonay sy ny fitepon'ny fonay. Tetoraka sy resaka aminao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay manjoana ety ambany masoandro izay feno fahoriana sy fijaliana. Dia matoky Andriamanitra fa manatrika izao fandarana kely dia kely izao ianao, fa kosa lehibe aminao satria mitory ny hatsaranao sy ny alehibiazan'ny asanao. Ity fandarana vavaka fiambenana ity ka dia didina tsanan-kery ny asan'ny maizina izay mitady anelingelina, mitondra tsy fifatoana, rohana amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny sabata, tsy hanan-kery eto amin'ity fandarana ity izany. Amin'ireo fo Andriamanitra ny fifandraisanay sy ny fitaovany tsirairay avy mba tsy hisy hanakatsakana tompo, satria maro ireo tokantrano maniry sy mangetaety izao fandarana izao, ka dia aro fatratra tompo ny fifandraisanay amin'izy ireny. Dia rakofy ny fanahy-masinao koa Jesosy ny mpanomponao izay nizara ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity, mba satria ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao dia fanasitranana, ny teninao dia andresen'ny-dahatra Jesosy ka mety hampiovan'ny fon'ny olona maro be hanaraka anao Andriamanitra, satria velona sy mahery ny teninao. Ao koa Jesosy pastera izay amelabelatra amin'ny tenin'Andriamanitra, rakofy ny fanahy-masinao izy Jesosy mba tsy misy diso izay ambarany fa ny teninao rery ihany. Dia ianao koa Jesosy napita n'izany teny izany mba ho voarahany tsirairay avy famakafakana ny teninao izany Andriamanitra. Dia ao koa Jesosy ny
vavaka asandratra ho an'ny firenenay ny mpanomponao izay hitondra izany dia ny fanahy masinao anie Jesosy ny andrakotra sy ampiteny azy koa satria mila an'izany ny firenenay Jesosy amin'izao fotoana izao ka dia tena hoe mba hamindra fo sy antra ny vahoaka malagasy ianao Andriamanitra dia ny vavaka izay asandratra eto dia mba ho tonga any aminao Jesosy malala dia mametraka ihany koa izay Jesosy ny amin'ny izay rehetra mangetaeta izay rehetra te handre izao teny fandarana izao dia ianao Jesosy ny tatana ny dian'izy ireny mikasika amin'ny fony tsirairay avy mba azony miditra sy manaraka izao fotoana izao dia voninahitra dia ho anao irery ihany Aleloia, Amen. Haleloia, mahakasitraka indrindra any ranabavitsika ferana rakototsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay nentin'izay Andriamanitra manankarem-pahasoavana any hamany fitianao zoko ferana rakoto dia maherezatra any amin'ny asan'ny tompo. Misaotra antsika rehetra koa mahakasitraka azy tahiny tompo izay mbola sy voarapako Marina Tiana Canada, Salindra Raingo Madagascar, Iliana Merniana France, Angelina Diamant Chine, Jessica Madagascar, Jessica Mada, mino fa Madagascar zany sa mety aiza. Olga Ranoussou, Koweït, Niana Mainsou, Italie, Rosmine, France, Nahashimi, Koweït, Tina Rakoto Arzaka, France. Tongasoa, faly be moa hitanareo ary faly ifampahiry aminareo indray androany. Eny ary, mialohan'ny zavatra rehetra, mialohan'ny idirantsika amin'ny tena Andriamanitra ranabavy Berta, dia andao ary tsika hiditra amin'ny iheritrika, tolotratsika mpitiavana be ty hery ty rehefa nanomboka maly moa dia fantatrareo tsy miafina aminareo intsony zao ny hira. Rehefa miara mandeha amin'ny jingle dia vitanareo io le hira andeha fa mbola tsy misy feoany fotsiny. Haleloia. Dia andao ary ianontsika ary le hira mahereza betsaka ampaherezanao ty hiran'ny Antsavelony ty Antsavelony any Antala sasambava izy zay tsy diso atolotra mpitiavana be ho antsika rehetra hidirantsika anatin'ny ten'Andriamanitra. Ao anatin'ity zany tsika anatin'ity tsika maka toerana tsara dia maka baiboly ihany koa isika rehetrarehetra fa ian'ny ten'Andriamanitra. Ino finaritra daholo azy. See
Halleloia. Sarantsika n'Andriamanitra zany izy zany ary dia hotahiny tompany antsika mianakavy. Tolotratsika mpitiavana be zany izy zany iry anisan'ny tena nampahery tamin'ny fankalazana iny tadidinareo tamin'ny fankalazana iny nalefatsika teto voalohany tamin'ny fankalazana ny 5 taonan'ny Akiradio iny. Halleloia. Dia hatramin'izao mbola ao am-po. Halleloia. Mbola ao am-po tanteraka mihitsy ilay hira saotra ny Antsavelona izay nanao an'izany izy zany. Raha tompontsika mianakavy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Halleloia. Dia mampandrosoantsika ny anabavitsika Berthe Sava hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Dia mino finaritra toray tsika rehetra dia rehefa avy izy rehefa tapitra ny toro-teniny dia miverina eto indray ay mamy ny hira tsara ny hira miverina eto indray ny tenako reo arabaina aloha misy mbola sy voalava Jessica Mada efa narabaiko teo Sarina Rainga efa narabaiko Asiny Apôstôly efa narabaiko izy koa. Halleloia. Izay daholo ngamany. Mario Lalia Koety volonina nirina rasoary malala tonga soa ihany koa. Madagasikara moa sa France sa iza tsy tadidiko izy izay nambinitso makirinina tahiny tompo lasaritsika mino finaritra dia rehefa avy eo miverina eto ihany ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra fa araka amin'ny Zouk Berthe aloha tsika tahiny tompo ary Berthe anao ary ny fitenenana. Sitrika pastera manome fitenenana tahiny tompo antsika rehetra, tahiny tompo koa pastera Menakavy. Iraisiko fahasoavinao ary havana malala ny izaran'ny tenin'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-peo Akiradio andramoka izahao. Ny tenin'Andriamanitra iarantsika ifampahery ry havana malala dia ho hitantsika ao anatin'ny Jeremia mpaminany, bokin'ny Jeremia toko voalohany resintsika mamaky amin'ny 14 miafara amin'ny 10. Bokin'ny Jeremia toko voalohany resintsika mamaky amin'ny 14 miafara amin'ny 10. Ny soran'andreo ambony. Niny iantsoan'ny Jeremia ho mpaminany sy ny nanambarana tamin'izay ho raharahana. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatra ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko, sy ho tendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa aho, indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehova tamiko, aza mana hoe mbola zaza aho, fa handeha amin'izay rehetra hanirahako anao ianao, ary izay rehetra nandidiako anao no hambaranao.
aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehova. Dia nanindritra ny tanan Jehova ka nanendry ny tavako, ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko ho ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao hanampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorona sy hamboly. Aleluia, amen. Izao ten'Andriamanitra izao ry havana malala dia ny ten'Andriamanitra izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny fony Jeremia mbola tsy teraka ary mbola tsy tao an-kibo aza. Tonga tamin'ny Jeremia ry havana ny teniny ilay Jehovah-Andriamanitra. Fony izy mbola tsy niforonon'Andriamanitra aza ary mbola tsy tao an-kibo, dia efa fantatra ilay Jehovah-Andriamanitra fa efa ho voatendry ho mpaminany izy, satria efa fantatra ilay Jehovah-Andriamanitra fa tena efa feno voninahitra, efa feno ilay fanahy masina, ary efa feno ny fanatrehan'Andriamanitra feno de feno ny Jeremia mpaminany ry havana malala. Satria mbola tsy voaforona aza Jeremia ary mbola tsy teraka, efa nameny ilay Jehovah-Andriamanitra fanantenana fa ho lasa mpaminany izy, ary ho mpanapaka, ho manerana ny firenena rehetra nohony amin'ny mahampaminany azy. Nefa ry havana, Jeremia tsy nirehareha nohony amin'ny fahalalany sy amin'ny fahalehibeazany na ny fahaleke-azany aza na ny fahazazany, ary nanantahotra Jeremia satria efa tonga teo aminy ny fanantenana nomen'Andriamanitra azy fa ho mpaminany Jeremia. Nefa Jeremia mbola nanana fisalasalana satria tsy tamin'ny alalan'ny fahaizany no ho hentina hanatanteraka ho iraka Andriamanitra, fa efa nialoha mbola tsy tao an-kibo aza izy, efa nomen'Andriamanitra fahefana, nomen'Andriamanitra fahatokiana, nomen'Andriamanitra ho iraka, satria efa fantatra noho ny Andriamanitra zay namorona azy ho mpaminany, ho manerany firenena rehetra Jeremia ry havana malala. Ary niteny taminy Jeremia, hoy kosa aho, indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza, fa hoy Jehova tamiko, aza mana hoe mbola zaza aho, fa handeha amin'izay rehetra hanirahako anao ianao, ary izay rehetra handidiako anao no hambaranao. Niaiky Jeremia ry havana tamin'ny alalan'ny fahatahorana noho n'izy tao an-tsainy tsy ahay vita ny amin'izay hanirahan'Andriamanitra azy, fa nanana tsy fanoherana tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra Jeremia rehefa niteny taminy Jehova haniraka azy hanao ny asa amin'ny mahampaminany azy. Efa hitan'ilay Jehovah-Andriamanitra dia efa manaiky izy
nefa mbola nalatoky tamin'le Andriamanitra, fa mbola zaza aho izy ary tsy mahay mandahateny, nefa tao anatiny ny hetaheta handeha hanatanteraka ho irak'Andriamanitra, fa nanome toky azy ilay Jehovah Andriamanitra ry havako. Tahaka isika rehetrarehetra izay voantsin'Andriamanitra, manaiky tsika nefa mbola ato anatintsika zegny ny fisalasalana ny amin'ny tsy fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra, fa nohony fanahy masin'Andriamanitra izay efa omeny antsika ho fahatokintsika hanatanteraka any amin'izay anirahany antsika ry havana, dia tonga ho iraka isika ary mahatanteraka ny amin'izay hanirahany antsika, tsy amin'ny alalan'ny tahotra no entintsika hanatanterana izany, fa noho ny fahatokintsika na dia mbola kely aza atsika mbola zaza eo anatrehan'ilay Jehovah Andriamanitra ry havana, mbola tena tsy mahay mandahateny akory, fa manaiky ho iraka hanatanteraka any amin'izay anirahan'Andriamanitra atsika, hanaposaka ny amin'ny ho fahazavana manerany firenena rehetra isika, ary ho tahaka ny Jeremia ry havana, mba ho lasa ho mpanompony, mba ho lasa hangetaheta hanatanteraka ny amin'izay ho sahaza ny amin'ny asa rehetra ny ran'Andriamanitra atsika no hataontsika ry havana malala. Raha manana hetaheta hanatanteraka ny irak'Andriamanitra atsika ry havana, angata foana ny fanahy masin'Andriamanitra, fa hanampy anahy izy handrakotra ny mombana rehetra ary hanatanteraka ny hetahetana rehetra momba ny fandresena ho amin'ny firenena rehetra izay anirahan'Andriamanitra atsika ry havako malala. Ary ny teniny ilay Jehovah Andriamanitra milaza eto manao hoe, ary indro manendry anao izao andro anio izao, hanampahefana firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorona sy hamboly. Aleluia! Tena feno ry havana ny teny fahefana ilay omeny Jesosy Kristy ho any Jeremia ampaminany, ary ho amintsika izay manaiky ho irak'Andriamanitra koa izao tenin'Andriamanitra izay voambara eto amintsika. Maneke ry havana ary manana fanantenana fahatokiana fa tsy rery atsika ny amin'ny alalan'ny irak'Andriamanitra momba ny asany rehetra sy amin'izay ampanantenany atsika, ny amin'ny fitiavantsika, ny amin'ny hetahetantsika, ny amin'ny iraka izay omen'Andriamanitra atsika ry havana rehetra ao amin'ny tombo. Maneke ry havana, aza miherikerika, aza manana fisalasalana rehefa voatendry irahan'Andriamanitra isika, aoka isika rehetra samby hanaiky tsy hiteny, fa mbola zaza ary tsy hanay handahateny, fa tsy amin'ny fahalalantsika na ny herintsika no entintsika natanteraka ny amin'izay iraka izay ho irahan'Andriamanitra momba ny asany ry havana, fa noho ny voninahitr'Andriamanitra izay efa manafitra ny olom-bo fidiny no ahafahana hanatanteraka ny amin'izay iraka lehibe momba ny asan'Andriamanitra. Ho amintsika rehetra ny fiadanana sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny voninahiny handrakotra atsika mandrakariva, ho an'Andriamanitra rery ny voninahitry, ho antsika kosa ny fiadanana. Aleluia, amen. Aleluia. Isaoran'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay nentin-dranam-bavintsika Berta izany
Andriamanitra manakaream-pahasoavana any amaly fitianao. Halleloia. Dia mitombotra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy-berta. Araka ireny hitanareo ireny aloha Jesosy amaly fitianao ranabavy-berta dia mitombotra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra anareo rehetra koa mankasitraka sy mampahery azy fa mampahery foana ny fankasitrahana ataonareo dia mahatonga ny zareo androso be indray ahery be indray ao aorianao anao ny asan'Andriamanitra. Misaotra anareo dia misaotra ny ranabavy-berta isika dia tahin'ny tompo isika mianakavy. Halleloia. Aloha tohizana kely ny ambiance ao amin'ilay sary teo fa zao zany ny zavatra iainanareo amin'ny Pasika raha tonga aty aminay nareo. Halleloia. Somary io zao rasoa io hitanareo io rasoa meva zao io ino ny makanamana iny dia iny zao zanaky ranabavy me manambotsoa. Halleloia. Zao ny ambiance taty tamin'ny Pasika tamin'ny heritaona Pasika tamin'ny 2022 fa tamin'ny 2023 moa Pentecoste ny raha antsika taty dia zao ny zavatra zao ny fiderana irahanareo amin'ny akiradio rehefa tonga aty aminay nareo. Halleloia. Dia iny zao finoana zao io zanakay io ampovoany io alao commentaire kely mihitsy aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Maka ambiance kely amin'ny Pasika izay hotaterahantsika amin'ny 22 mars isika izay manam-paniriana ho avy dia manina moa izy dia mila misoratra anarana nareo. Halleloia. Mila miteny mialoha aminay satria misy fanomanana moa atao amin'izany fandraisana anareo izany ry hava malala. Halleloia. Reo tsika ireo mbola mino fa mbola ho maro no rentsika amin'ny Pasika 22 mars zoma 22 mars no tanterahantsika ny Pasika. Halleloia. Halleloia. 22 mars zoma io no anatanterantsika ny Pasika. Dia ny Pasika moa tanterahana amin'ilay maty masoandro iny ny programantsika zany amin'io vao tonga aloha tsika mavondrazana Josylvie. Halleloia. Ataoko amainina. Dia ny fanomboantsika ny fotoam-bavaka amin'io dia fandraisana fanasan'ny tompo. Tsy miandry alina be tsika vao mandray fanasan'ny tompo amin'io fa ilay maty masoandro iny tsika dia manomboka ny fotoam-bavaka tonga dia mandray fanasan'ny tompo tsika fandraisana Pasika. Ao aorianan'izay alibavaka Pasika dia miomana fa dia hifanasa tongotra isika taka tamin'ny andron'i Jesosy mihitsy dia mifanasa tongotra isika rehefa Pasika. Halleloia. Dia mety mahavariana anao zany rehetrarehetra zany fa ara-baiboly daholo zany tsika dia mankalaza ny Pasika ara-baiboly ary fety be io ny tsika tsy nanao krismasy satria ny krismasy tsy fety ara-baiboly fa tena kosa tena hitandrina Pasika kosa tsika arak'izay tena hoe fomba nitandremana ny Pasika tao amin'ny baiboly no tandremantsika. Andray fanasan'ny tompontsika nao arim-bavaka tsika ary mahafinaritra amin'io tsara be ilay fotoana io satria mitoy ny sabata tonga dia atsa indray tsika teo dia mitandrina sabata indray tsika ny ampison'iny ary koa ny lahady dia hanomboka ny andro firavoravona isika. Halleloia. Mandritry ny herinandro moa tokony andro firavoravona nefa moa tsy maintsy miverina mody daholo hiatrika ny asa aman-draharaha fa dia tadio fa dia iravoravo foana tsika amin'io isaky ny herinandro fandarina rehetra ny herinandro aorianan'ny Pasika io ao anatin'ny andro firavoravona isika. Halleloia. Dia tena hoe iravoravo tokoa isika ao amin'i Jehovah Andriamanitra. Hiavaka amin'ny fotoanantsika ny ina moa ny vavaka fiambenana ataontsika aorianan'io mandritra ny herinandro io anatin'ny andro firavoravona isika. Programme 22 mars zany zao ianao dia efa mila manao réservation na billet fa ny tena zava-dehibe dia zao mila misoratra anarana mila miteny mialoha aminay ianareo izay ho avy aty aminay moa dia tahaka an'ireny any amin'ny lasy ireny satria dia ao ny matory eny ambony canapé-ly, ao ny matory eny ambony kidoro, ao ny mahazo chambre, ao ny mahazo fandriana, ao no mahazo coussin rehefa matory amin'ny alina. Fa ny zava-mahafinaritra ilay ambiance atsika ataontsika lavabe indray ny latabatra
iza manana le sary tamintsika ny sakafo fa tsy de tsika moa tsy de mampiseho an'ireny loatra fa tsy de zava-dehibe reny fa ny tiana tenenina hoe mahafinaritra ny fiarahana tsy maintsy ataontsika mahafinaritra foana ny fiarahana alleloia tsika koa eto manana zay fiarahana mahafinaritra zay sika ny ambiance eto mba mety hitanareo ihany mba nafinaritra ihany foana de afinaritra io misokatra ho antsika rehetra tamintsika taty tamin'ny pasika iny eo amin'ny 35 io tsika ny taty de amin'ity mety ho tavakavakatra tsy fantatra na firy zay aloha ny faniriana satria ny pasika de zava-dehibe aza raisina hoe fitsangatsanganana io fa tsy fitsangatsanganana hiany io satria aorianany ao ambadiky ny pasika de andro firavoravoana fa tena hoe hitandrina pasika amin'ny fotorotoro halleloia tena hoe anatrika ny azo fijaliany tsika amin'io de hitandreo io vetivety de tonga tadidio tsara tsika fa nanao isaky mizahatra ho karakaraina vetivety de tonga ny fotoany eritretinareo zao de efa nihoatra ray sahady zany ny andro ray sahady ny fisasahan'ny volana mandeha voavintsika ny fampiarabatratry ny taona zao tsika de efa 16 zao androany ny sasaka maly ny mandray ny 2e tapabolana de ny février hitanareo tsara fa de foy marsa manomboka de efa fataro fa tonga ny 22 ka zao de efa mafinaritra fa taminareo misy aminareo efa mambolana nefa navita programma sy nanao nahazo billet satria ao ampole izy alleloia de manasa anareo fotoana lehibe nge io ravany tsika de efa zatra n'le en ligne lasa nge raha mba hitako ato le izy mety tsy hitako ato misy saritsika tamin'ny le voaniona satria de efa zatra n'le en ligne mbola sy niona de mifankahita-tava amin'izay fa nitomany amin'izay ry lovely tomany lovely nahitany ankizy rehetrarehetra tamin'ntsika le taty satria voakasika ny fo hoe mifankahita am'le hafa mihitsy le mifankahita-tava de mahakasika le izy de mahafinaritra be fa de irariana afinaritra lavitra noho iny ny fotoanantsika amin'ity pasika manaraka ity zay ny fanetanana tomany mpifaliany lovely fa tsy hoe tomany any tomany ny hafaliana izy lovely moa iny tomany iny milatsatra amin'ny maso kely iny eny ary zafady boky ny Jeremia toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny fafolo moa ny vakindrana babeta fa za kosa aleo vakiko ny Jeremia toko voalohany manontolo no ho jerentsika androany ny soramady dia niantsona ny Jeremia ho mpaminany sy ny nanambarana taminy izay ho raharahany ny mpaminany rehefa voatendry ny mpaminany dia miara voatendry amin'izay mbola manana n'le aniny koa aritsika le raha ifandao isika zay ohatra izy nanana ny vidéo le raha ifandao isika izao nataontsika tao amintsika ifarana hodiny dia tomany reko fakahita mitomany isaraka mitomany be ranomaso ny mpaminany rehefa hosorana dia miara tenenina amin'izay koa ny zavatra ny raharahany inona moa dikany ny raharahany ny mission inona ny mission ireo mpaminany re dia samy nanana ny mission ny daholo nisy ny nanana mission ampibebaka fotsiny takandry Jona hoe tena tonga dia tena mission spéciale mihitsy hoe raha votsy mibebaka no afaka 70 andro dia ravo Ninive ary Jona mpanao batisa dia ampibebaka ihany koa ny olona eny amin'ny sisiny tany efitra any amin'le olona tsy dia maheno ny any Jerosalema bebainareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra nanana mission daholo ireo mpaminany misy nanana mission hoe anangana ny maty misy olona ngery avana isika rehetrarehetra dia voatsinjon'Andriamanitra eritreretinareo fa reny olona natsanga ny Elisa reny
dia tao anatin'ny programan'asa voana ny endrin'ilay mpaminany Andriamanitra rehefa misy olona ny eritreretiny dia tady dio zany fa voana nomboka hisokatra ty fandaran'andramoka izao ty dia efa nieritreritra anao io Andriamanitra hoe anao io andalo eto hoe marina tianahy lasa tena mandray andraikitra be eto mihitsy izy no adminina n'ilay sy ny karakara sy ny tompo-kevitra nanokatra n'ilay site web antsika vao nytenenina maly hoe izavy nefa ny visite an'le page web tsika le site web antsika lay izaymaresy.org mba soraty kely hoe tsindraindray raka izy izaymaresy.org izaymaresy.org afaka ahitanareo ny activité rehetrarehetra eto amin'ny fandaharantsika eto alleloia tsy mipasika ihany no alamina izanareo alama fa amboariko ny programa dia mbola eo nandray tsika amin'ny pentecoste alleloia tsy angirava ny indro isa-taona eo ihany tsika mba miona tonga dia zao dia efa mitenena amin'ny ramose dada zay hoe mba andehanao iny de sy ty andehanao pasika ny andro pastera hoe dia mba so azo ihany ny sarinay alleloia sarinay mivady eny ary nanana programa zany niny antsonina ny Jeremia ho mpaminany sy ny nanambarana taminy izay ho rarahany i Jeremia dia mpaminany nanjaka voatendry anao ny asany 70 taona atao ry nanampatesan'ny Isaia mpaminany i Jeremia dia anisan'ny mpaminany lehibe misy mantsy ny mpaminany kely dia reny any amin'ny faraparany rehetrarehetra reny mpaminany kely daholo ry Jona kary Joela kary Zakaria kary reny zany mpaminany kely fa mpaminany be dia ry Isaia ry Jeremia sy ny sisa vakiko aloha ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy ny tenin'ny Jeremia zanak'Ilkia isan'ny mpisolona tao Anatota tamin'ny tanin'ny Benjamina izay nanambarana ny tenin'i Jehovah tamin'ny andron'ny Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda tamin'ny taona 17 nanjakany sy tamin'ny andron'ny Joiakima zanaky Josia mpanjakan'ny Joda koa ka hatramin'ny faran'ny taona 12 nanjakan'ny Zedekia zanaky Josia mpanjakan'ny Joda ary hatramin'ny namamponan'i Jerosalema tamin'ny volana 15 i Jeremia zany dia nandalo mpanjaka anankitelo be zao nandalo fanjakana mpanjaka anankitelo be zao tao Joda zany naharitra izy ary nahita nafantatra ny tantara izy andiny vaivatra tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe ahatra ny fony ianao tsy mbola nifirombo tany Akibo nefa fantatro ary ahatra ny fony ianao tsy mbola teraka nefa anao masingo sy notendreko ho mpaminany ho amin'ny firenena alleloia mbola sy tany Akibo kory zany tsika dia efa fantatr'Andriamanitra ary tamin'izany dia efa voatendrin'Andriamanitra ho mpaminany eritreretina hoe tamin'izany zany Andriamanitra dia efa nisaintsainan'ny Jeremia ho mpaminany dia efa ny olona tao aorianan'ny Jeremia sy ny olona iasan'ny Jeremia koa dia efa nisaintsainan'Andriamanitra tamin'izany mahafinaritra Andriamanitra alleloia Jeremia tamin'io teo amin'ny 20 taona ny latsaka kely teo dia azo tsika tsaina amin'izany ny olona 20 taona zany taiza hoaiza anao tamin'ny anao 20 taona za aloha tamin'iza 20 taona zany tena mbola tena tao anatin'ny fankafizana fiainana mihitsy ngamba tsy hoe ngamba fa tena tamin'izany mihitsy dadetiko mihitsy zany anniversaireko 20 taona zany nanao fety be mihitsy any inviten'ny namako tamin'izany tena fifaliana mbola sy nieritreritra izay hanompo an'Andriamanitra zany fa 20 taona tonga daholo ny namana halleloia isaky ny anniversaireko taloha manao fety be mihitsy ohatrany dia nanabaviko sy ny mamako mihitsy manao ny sakafo rehetrarehetra dia tonga ny namana mahafinaritra zany tamin'ny 20 taona zany tena tadidiko mihitsy hoe fetena be raha mbola velonay na amin'ny 15 taonako dia manao fety tsika alleloia raha mbola tahin'ny tompo velonay na somatsara afaka 3 taona any tena zay afaka tonga aty an-trano tonga ava ampatsaivo zay mampionina amin'ny 15 taona ka raha mbola velonay na ka mbola tsy tonga Jesosy
dia izay ho avy dia hanao fety tsika atao an-trano. Halleloia. Izany ny faniriana fa isaorana an'Andriamanitra ny taona ny tombon'andro. Ary hoy kosa izy, hoy kosa Jeremia zany io avy io. Ary hoy kosa, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahan-teny aho fa mbola zaza. Inona moa ry havana ny teny alahatry ny olona 20 taona? Inona ny teny azon'izany olona izany alahatra? Tsy adala ny mpitady ny mpampiasa raha mitady tety hoe mitady olona raha ho poste responsabilité 30 taona ihany. Izao no metan'olona 420 taona ny tsika dia efa misy minisitra, 430 taona dia premier ministre ty andafy. Fa ny tanora mbola tanora foana ihany. Fa zao nanao indrisy mihitsy izy. Inona moa ny atonga ny teny hoe indrisy? Satria mavesatra be ilay teny eo alohany izay hoe fony mbola tsy teraka akory ianao nefa no amasiniko sy no teny hoe ho mpaminany tsy ho an'ny fokontany tsy mpaminany ao an-tokantrano fa mpaminany ho an'ny firenena ngezangezany. Tena ozy izy Jeremia hoe tena handrisy tompoko. Tsara dia tsara ny hevitra ao Jehovah, fa za ve Jehovah, za 20 taona kely ty, inona ny azoko atao amin'izany Jehovah? Mbola zaza ozy izy ary tsy mahay mandahan-teny satria raha ny tena marina mpaminany napaka amin'ny firenena izany olona mahay mandahan-teny, mety mahay mitory teny, mahay mandresy lahatra, mahay mampitahotra, mahay mampivelona. Ary ny mission an'i Jeremia eto dia zao hamerina ny olona amin'ny fahamarinana, niala tamin'i Jehovah ny olona tamin'izany. Jeremia Jeremia 2 zao ny teny mission voalohany. Jeremia 2 solomany dia ny fivadihan'ny Israely ampitahainy amin'ny tsy fiovan'ny fitiavan'Andriamanitra. Misy olona zany mivadika amin'Andriamanitra eto dia ny mission hamadika an'ireo olona ireo hiverina amin'Andriamanitra indray. Ny niverina samihafa hoe niverin-dalana, fa ilay nivadika tena nivadika izany mihitsy, tena to dia mivadika raha tokony avaratra lasa atsimo, tokony atsimo atsinanana lasa andrefana. Vadika izany hoe raha nanompo an'Andriamanitra mety possible zany ilay tondro hoe tena nanompo devoly mihitsy taty aoriana. Izany hoe tena nivadika zany tonga dia niala tamin'i Jehovah tanteraka mihitsy fa tsy hoe nagaitsitsika. Mamerina olona hoe sendra tafiala kely zany mbola mora, fa reto tena olona mivadika. Hainao zany olona mivadika, iza nefa nivadihan'olona izy, za efa nivadihan'olona. Nefa nivadihan'olona imbeta be za. Misy fotoana izay sy namako 3 lahy zay dia mandeha manenjika baolina ny alavitra be. Dia eo amin'ilay tanàna raikitra ny ady. Dia izay 3 lahy miady amin'ny olona eo ilay tanora teo amin'ilay tanàna dia resy izay mazava ho azy. Dia za avy tena tavela tao anaty tatatra tao mihitsy nitsakitsahan'olona tao tamin'izany. Dia tonga avantolo izay fanampin'ilay olona voaka tao zany olona teo amin'ilay tanàna. Aiza hoy izy ilay olona rehetra tondra langilangy iny. Dia io ozy izy ny olona matsy anahy. Dia izy akory namany rehetra tsy namany aho ozy izy ilay namako. Dia hoy za vao anatin'ilay tanàna namako izy tsy namako io. Za tsy mahafantatra an'lahy zany rato dia mahafantatra ny anarany. Tsy miaraka amin'io zany, tsy fantatro izany ozy izy nefa namako efa hatramin'ny 20 taona. Tao ahoana moa izany no teo mivadika. Misy olona indray andro izy zavatra nataonay izay, meko niasa tamina sinoa izay tamin'izay dia hamoaka tomobile, hamoaka bus. Ka niasako moa taloha mpivarotra tomobile ohatr'izany dia nitantana société ana sinoa tao Ivandry tao tamin'izay. Dia anjarany mitady ny olona moka ilay tomobile meko dia tamin'izany mbola efa ela zany dia vola 100 millions zay, 100 millions en espèce omeko olona zay hoe hamoaka an'ilay bus. Fa nitenen'ilay olona ho avy eo, savao izy izy raha satria tsy nanao taratasy. Izany natoky.
nomena azy le 100 millions an'le sinoa moahana busy maromaro tany Tamatave tamin'izany ozy nareo fa tena ny vadian'le olona inona ahoana izy nomeko anao le volany nomeko 100 millions sa avao azy izy raha nomena ny ranandray azy zany sa avao tena zany atao mivadika loza ka ny mission an'i Jeremia ito tsy hoe mamerina olona tafaverin-dalina mivavaka ihany fanangatsitsika aiza ianao toa tsy hitatsony de zay ihany ahako ndao mory say hivavaka afo zay fa le mivadika tena mivadika tanteraka mihitsy zany ny mission an'i Jeremia jerena tsara jerena toko faharoa andiny voalohany ary tonga tamiko teny Jehova hoe mandehana ka miantsoana hatrehan'i Jerosalema tanàna ngezangezany Jerosalema zany ary ny olona atao Jerosalema mihitsy no nivadika nefa ny olona atao Jerosalema no tena akaiky an'i Jehova zao ny teny zao lazainao izy Jehova tsaroko ny raketany fona tamiko fonenao mbola tanora sy fitiavanao fonenanam-pakarina dia ilay nanarahanao atany anefitra tany amin'ny tany zay tsy mbola mipafizavatra raha vakitsika io teny rehetrarehetra io fibedibedesana ngeto tao any andininy 10 no nisy firenena fanaovany Andriamanina fa nefa reny tsy dia tsy Andriamanitra akory fa ny oloko kosa efa nanakalo voninainy tamin'ireny tsy mahasolo eny tantarainy Jehova aloha ny zavatra zay nataony sy ny fivadihan'ny olona mafy zany mission zany sa mora mafy zany na eno an'izany Jeremia hoe atao mpaminany amin'ny firenena dia izay tena tsy mety zany keo sisy Jehova tena tsy mahay mandahateny ao sisy sady mbola zany ilaina fahaizana mandahateny tokony rapany zany olona mivadika ny manoloana anao olona mivadika mission sarotra be zany fa zao ny tenin'i Jehova taminy andiny vavito hoy Jehova tamiko aza manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra nyrahako anao ianao ary izay rehetra andodiko anao no ambalina aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao hoy Jehova Jeremia zany eto tsy ilaina ny fahaizany mandahateny tsy ilaina ny mahazoky olona anazy fa na mbola zaza izy tsy mahay mandahateny zafady tsy maninona ny vatany fotsiny ny ilaina vatanao io fotsiny ny ilaina fa miteny miaingany amin'ny tolotsaina dia Andriamanitra ny amme teny avoaka ny vavanao na ny avo ny feonao ny fiatsika tokony ho ataonao dia Jehova ny amme an'izany ozy ianao hoe sarotra le mission fa izy Jehova fa za amme anao ny zavatra mifandraika amin'io sarotra io ary raha itsika dia mahita an'le mission tokoa dia tena mihemotra sy hoe tena miravoravo tanana sy manipoka hoe Jehova tsy viaiza Jehova ny avy tanana zany marina zany ho Jehova aza manao hoe mbola zaza fa raha fantatry fa zaza tsy mahavita ny ninona ianao ka tsombako tsy miantso anao zany ao amintsika tokoa ny fisalasalana dia ny fieritreretantsika hoe za ty nge ka olona mbola zaza inona mahatonga antsika mahita hoe zaza mahita an'le olona efa lehibe ao misy olona efa lehibe ao a Jerosalema misy olona efa antitra ao misy olona efa fotsy volo ao misy olona mahay tenin'Andriamanitra lavitra noho i Jeremia ao na tonga ny Jeremia teny hoe sady tena mbola zaza tsy mahay mandahateny raha miohatra amin'ireo olona ireo za miteny anao androany akeo mba nisy fotoana niainan'izany zavatra zany taloha dia anivo fiangonana rehefa tamin'ny voanomboka hitory-teny dia rehefa nijaranao mitory-teny dia rehefa ohatra hitory-teny rehefa dia vao tonga ny sabata zany dia mijery ny olona manodidina tonga daholo ny olona rehetrarehetra lo olona ao am-piangonana ianao da zay zany diakona zay zany diakona fa mitory-teny tsy indraindray fa ny lo olona efa mpitory-teny foana ary ny lo olona mahay baiboly lavitra aloha ianao
misy mpampianatra baiboly aho, misy mpampianatra apokalipsy fotsiny aho, misy tena mpanao asana solom-pitandrina ao, ianao diakona miakatra itoriteny. De tamin'ny voalohany aloha za tena nasadaikatra tokoa satria zao reo olona mijery anao reo de mihaino anao, de rehefa misy mibolisatra teneninao de fantany fa mibolisatra ianao. De zany tokoa tena hoe tena tsy mahay mandahateny sady zaza manolona ny ty asan'Andriamanitra ty zany tsika ka mijery ny manodidina. De zao ny tadidio mbola zaza foana tsika ny fahitantsika tsika, tsy maintsy misy olona lehibe noho itsika foana raha ny olombelona ny jerentsika. Fa tena tonga de nitapahan'Andriamanitra ny tenin'ny Jeremia, aza manao hoe mbola zaza ozy izy amin'ny asan'Andriamanitra ty ry havana. Ilaina ny fanetretena fa nefa aza manambany tena kosa ianao raha asan'Andriamanitra no ataonao. Be dehibe tsika ny metreny tena tsy vitako zany, tena tsy vitako zany, tena zavy indrindra ianao fa rehefa itenenan'ny olona ny ty ohatra hoe matetika moa rehefa misy ny atao hoe mpitandrina, misy ny atao hoe pastera, de misy ny ohatranay mpitoriteny. Rehefa misy pastera na mpanompon'Andriamanitra nandalo fianarana zay, nandalo fianarana hoe tena nandalo fianarana teolojia mihitsy zany de marina kosa aloha ny azy, de arantirantiny mihitsy aloha ny diplôma. Za taria anana ny anatra ohatr'izao de taria ohatr'izao de zao ny diplôma, de mba haninona mba tonga ny olona tokoa tena anaiky. Ka raha miteny olona io de tsy miteniteny foana io fa hainy ny zavatra teneniny. De manoloana zay tsika rehetrarehetra izay tsy nandalo tamin'izay zavatra zay fa no ny ason'Andriamanitra fotsiny, de manambany tenitsika za mbola zaza, tsy haiko mandahateny manoloana andreo. Fa za teteny aminao androany hoy Jehova, aza manao hoe mbola zaza. Fa zao fotsiny andeha am'izay rehetra ny rahako anao ianao, ary zay rehetra didiko anao no ambaranao. Zany hoe isika zany hitanareo reny haut-parleur reny, ny telefonanao io zao de asianao haut-parleur, de ianao zany le haut-parleur fotsiny, fa le miteny le telefona. Asianao apetaka ao amin'ny haut-parleur le atsofoka ao ny fizy de mandeha le telefona, le tsy le haut-parleur iny izy manome feo fotsiny, fa vao amin'ny telefona miainga ny feo. Alleloia. Hoy Jehova hoe zay anyrahako anao de andehananao, de zay andidiko anao de zay niteneninao. Dikan'izany aza matahotra fa momba anao mamonjy anao hoy Jehova. Tao aorianan'izay andininy fasiry de naninditra ny tanany Jehova de nanendry ny vavako, ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko teo ambavanao ny teniko ary indro en plus n'izay zavatra zay zany manendry anao zao androny izao hanapahefana amin'ny firenena sy ny mpifanjakana, hanongotra sy anjery sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Alleloia. Manomboka androany zany aza manana an'izay complexe zay intsony hoe reto olona reto tena reto zay mianatra be reto tena mahay baiboly, reto zay fimpirina mamaky baiboly tena efa 10 taona nanaovana asan'Andriamanitra. Matoa ianao natsoin'Andriamanitra de ilain'Andriamanitra. Aza manambany tena, satria raha manambany tena ianao ozany hoe tsy ety ny zavatra ho teneniko eto de nitenenin'Andriamanitra zany no tsy mety. Alleloia. Amin'ny voalohany ivavaka fanomboana teto tamin'ny 2019 nafahana tampoka ohatry ny avan'za. Zany daholo dobodoboka amin'ny fo, ny an'lina hono dobodoboka ny fony ndry ny razana monika no soratany tamin'ny taratasy de vakiana fotsiny tamin'ny voalohany. Mety foana zany misy fanomboana daholo ny zavatra rehetra
izavy mba nizarazara ny expérience keliny tao fa zay nahita hoe tena nety tsara ny zavatra nataonareo ka zany zay mivady nahita hoe tena nety alleloia nety tafavoaka tsara daholo sao zao nareo fa ampiasain'ny tompo daholo voaingana nisy ny tentany misy toriteny iny tena le toriteny ohatry zao pasitera tena nakasika ana dia izy ary moa nytorean'izay dia ray aminareo reo nareo ngefa matarika olona ao amin'i jesosy mihitsy manomboka androany dia zao tenenina za tsy zaza fa ny teny hivoaka ato anatiko tsy tenina zazakely fa meteza ianao ho fantsona meteza ianao ho fantsona fotsiny fa Andriamanitra ny ampidina dia ianao mamoaka alleloia nanenjitra ny taniny amin'izay Jehova dia niteny hoe nanendry ny vavany amin'izay ega nery havana sambatra Jeremia nitendreny Jehova ny vavany nidika an'izay manomboka eo niteny iloaka ny vavany tenina tsy tenin'olombelona sambatra izy mba angatao zany rehefa avy eo vavaka tsika tompo mba tendreo koa ny vavaka tompo mba tendreo ny vavaka fa te ho mpanomponao te alleloia ampiasainao te ho irahanao ary rehefa nomena azy ny teny dia nomena azy koa ny fahefana alleloia nomena azy koa ny fahefana alleloia ary io ny tena zava-dehibe io fahefana io alleloia menanao ny teny dia menanao ny fahefana dia manam-pahefana ianao manomboka avy eo hoy izy ny olona tsoko manam-pahefana dia ny olona manam-pahefana tsy azo atao ninina tsy azo atao ninina fa rehefa miteny ny manam-pahefana mijanona dia mijanona alefa dia alefa tongava aty dia tonga mandehana amin'izay dia mandana zany ny manam-pahefana fa nanomboka teo ilay zaza sy ilay tsy mahay mandahateny nomena teny dia nomena fahefana mena fahefana satria zao tena ilana fahefana ny asa ao ataony ary mila fahefana ekeny ny olona satria olona maditra ny andehan'ny raha anazy nomena fahefana amin'izay izy amin'ny firenena sy ny fanjakana ngeza zany mitadasika zany adidy zany ravana mitadasika zany andraikitra zany mba inona mba hanao inona anongotra sy anjera dia andrava sy androdana inona no inona no azera ireo sampy ireo fivavahan-tsampy ireo finonom-poana ny fanompo-tsampy izay halan'Andriamanitra izay nandehanan'ny olona tao Joda sy tao Jerosalema alleloia andrava ny asan'ny maizina andrava ny sesiany Jehova rehetrarehetra anombotra anjera andrava sy androdana satria efa betsaka any andrava fanjakana mihitsy misy fanjakana efa niorina tao dia tsy ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fanjakan'ilay latsy alleloia ary rehefa avy mandrava dia mbola nomena fahefana misy ke olona mahay mandrava fotsiny fa tsy mahay manorona misy be dia be ny olona mahay mandrava ary mandrava mora fa ny manorona sarotra fa nomena ny Jeremia ny fahefana andrava sy androdana sy anongotra sy anjera fa nomena azy koa ny fahefana anorona sy amboly izay nongotana ny ahi-dratsy dia volena ny ketsa mba hamono vary alleloia amen ny anana ngory vizika sady tampoka avy le pasitera natao amin'ny apelina tamin'izay
mbola tsy fantatra tsara terme roa ny vavaka tamin'izany lavitra tena ihany izy fotoana na tonga dia nitapahako connexion dia atao tsika tetsy koa nisy ranam-po amin'izay a tamin'ny voalanomboka mihitsy ampandalan'izao dia tao anaty groupe tao tsika dia nitondra ny autorité izy to dia sika ikite groupe izy fa tonga dia sika mitomany izy zao zao nareo tsy mitomany intsony mahafinaritra teo daholo tsika ny ainga teo daholo tsika ny ainga fa zao nomen'Andriamanitra anareo ny teny dia nomenantsika koa ny fahefana dia mahafinaritra rehefa mahay mandrodana ny fanjakan'ny Losifera tsika zao manao délivrance tsika dia reko mihitsy fa omaly moa sa tamin'ny omaly moa ny sa oviana dia androany koa izay tao amin'ny Zoom atao tena nisy nipopoaka mihitsy ny délivrance atao alleloia ry Jeremia kely rehetrarehetra alleloia satria efa nomena fahefana ny fahefana ry havana malala fahefana ny ahafahantsika mandeha fa tsy fahalalana ihany ary za tena raha misafidy fahalalana sa fahefana dia ny aleoko fahefana ny zavatra mba voadiniko ry havana rehefa ny olona izy ny be fahalalana loatra dia avadiky ny fahalalana indray satria misy zavatra efa zatra mandinika tena zavatra tsy tokony dinihana ary fa efa io ny voalaza dia jerenareo fa ny olona tena mieritreretina hoe tena mahay baiboly no mitsombadika tsy mahalala tsy mahita na ny zavatra faran'izay kely sy tsotra tokony fantatro anatin'ny baiboly zany didy fahefatra zany ngery havana tena zavatra tsy sisy edikevitra zany hoe andro sabata ny andro fitsarana fa rehefa misy olona eo manam-pahaizana dia mikaroka tsy le andro ny sabata fa Jesosy ny sabata tamin'ny Jesosy le teny efa za mihitsy ny tompony sabata fa ny sabata zany andro fa tsy olona Jesosy tompony sabata fa tsy Jesosy ny sabata fa satria le olona manam-pahaizana dia miezaka mampiasa ny fahaizana dia miezaka mikaroka misy fotoana ngeravana zavatra tsy mila karohana ao amin'ny baiboly be dia be zavatra mila karohana fa misy zavatra tsy mila karohana didy fahefatra zany tsy mila karohana zany fa tonga dia misy ao hoe any amin'ny Levitikosy tenenin'Andriamanitra hoe ny kisoa sy ny voalavo ny totozy tsy azo hohanina dia tsy misy diniana zany le kisoa le lava vava ve zany sa le bory vava sa le kisoa vazaha sa le ny taviny ihany ny azo hanina ny tsy azo hanina sa satria ny taviny le petahan'le loto dia tsy voalevina tsara fa ny nofinofiny azo ozy raha atao zay aza ho atao amin'le taviny loatra misy zavatra zany tsy fahalalana ny ilaina fa fahefana alleloia ianao raha hanala devoly zany fahefana ny ilaina aminao fa tsy analizy be sy fahaizana maninona be anananao ny manana n'ilay fanahy discernement anao fahalalanao ny fanahy dia ilainao ny fahefana dia vita fa tsy misy anokafanao dictionnaire ra baiboly na anokafanao dictionnaire na dokotera sy ny sisany hoe ino ny ty fa devoly dia fantatrao fa devoly raha ny tena marina rehefa nananao ny fahefana mijery an'io fotsiny hoe fantatrao hoe devoly eo amin'ny olona io ary ny aleoko mena ny fahefana fa ny fahalalana efa an'Andriamanitra dia andetsy aminahy ahy tsika na dia mbola zaza azy andetsy aminahy ahy tsika na tsy mahay mandahatena azy fa maneke kosa ianao itenenan'Andriamanitra so ampiasain'Andriamanitra maneke ianao ametrahan'Andriamanitra anendren'Andriamanitra ny vavanao dia ametrahan'Andriamanitra ny fahefanao anatinao alleloia dia laza androany teteny aminao fa tena te-haniraka anao Jehovah ary mila Jeremia maro Jehovah amin'izao fotoana izao amerina ny olona mivadika amin'ny Jehovah fa tena mivadika amin'ny Jehovah ny olona rehefa zao andro iainantsika izao dia andro fihodinan'ny olona fivadian'olona amin'ny Jehovah
dia jerenareo nge ny fitantanan'Andriamanitra ny olona taloha naharitra nge ravana zany zavatra ny ilana faharetana nge ravana zany zavatra ny fiarahana amin'Andriamanitra taloha zany. Raha mieritreritsika hoe 5 taona io Abrahama io miandry valom-bavaka, dia tsapatsika zany 7 taona ny andrasan'ny Davida zany, zany 13 taona ny andrasan'ny Josefa zany, fa ely zany. Fa jerinareo amin'izao Andriamanitra tsy mampiandry olona amin'izany intsony. Alohan'Andriamanitra valiana aingana ny vavaka, satria maninona ny olona efa mivadika vao tsy misy valom-bavaka tonga ao anatin'ilay volana, lasa ny olona mivadika to dia lasa ny olona miazakazaka manompo samby, tiany rapita ozy ny olona. Ka Jehova rehavana zao dia manam-potoana be zany intsony hoe tsy ohatrany tamintsika hijerena izana toetratsika, tsy maharitra amin'izany ny olona, lasa ny olona. Fa zao andro iainantsika zao rehavana malala, andro ny fakapanahy zao, andro fivadihan'ny olona zao. Rehefa tsy tafavadika ohatr'izay ianao, andro antsika ho anay ataon'Andriamanitra Jeremia, andeha n'inona ampiverina ny olona izay efa mivadika tamin'i Jehova. Zay ny mission, amerina ny olona izay nivadika tamin'i Jehova hivadika amin'ny Satana dia hanompo an'i Jehova. Androany teny aminao hoe raha ianao io mba anisan'ny olona manapa-kevitra sa Andriamanitra andeha hanompo anao amin'izay. Aza mieritreritra ianao hoe inona re zany mba vitako, inona ny haiko, ahoana ny inona moa zany zao mba versé haiko, inona moa zany zao mba tenin'Andriamanitra fantatro. Mivavaka ary mbola mivavaka 10 minitra zany tsotsofina. Androany ianao manike Jehova mba ataovy taminazy nataonao tamin'i Jeremia, ataovy amiko izay nataonao tamin'i Jeremia mpaminany, hoe efa nataoko mba ataovy atao mbavaka koa ny teninao Andriamanitra, ary manendre ahy ianao androany mba hanapahefana fa manomboka eo zany toro-teny misy fahefana zany nge ravana mitory fotsiny ao dia mihetsika ny devoly. Mba tianao hoe zany hoe manam-pahefana ianao miteny ny devoly fotsiny, tsy misy zany délivrance 10 andro zany. Vao mihaona amin'ny démoniaque ianao, ny andro triny dia afaka mihoakoka tonga dia mihoakoka eo ny olona démoniaque tonga dia mivoaka ny devoly, teny feno fahefana, nena fahefana. Androany mitsangany ianao, aza mieritreritra ny tenanao hoe marefo, aza mieritreritra tsony ny tenanao hoe mbola zaza, tsy mahina inona na inona fa Andriamanitra. Raha misy olona eo anoloanao mitady anakivy anao dia teny aminao andre sinareo koa hoe mba iza, dia zao fotsiny atao an-tsainao, aza mifamaly amin'olona fa saintsainy fa io olona io, iza moa zao io olona io, na tapaiza na tamin'ny teolojia taiza nianatra traiza, lehibe noho i Mosesy ve izy, lehibe noho i Abrahama ve izy, lehibe noho i Paul ve izy. Alleloia. Zany hoe raha tsy nifidy olona ngeza Andriamanitra fa nifidy olona zaza sady tsy mahay mandahateny, taka ny fidan'Andriamanitra Mosesy izay votsavava tsy mahay miteny, miadam-piteny, dia satria te-aneo Andriamanitra fa momba ny olona izy. Andriamanitra te-aneo aminao fa momba anao izy. Ny anjaranao manaiky, ny anjaranao manaiky, ny anjaranao manapa-kevitra mizady Jehova manaiky. Ianao nge tsy tonga fotsiny, ary ianao tsy nomanin'Andriamanitra ianao tany am-boaka hoe ho mpiainy toriteny fotsiny. Amen. Ary izay mivady dia zany mba fanirinay sy ny tanjony ity fandarantsika ity. Ngaminareo mety tsy taty ariana nge nisy nanomboka nisy nanao ilay zavatra nataontsika, voninahitra n'Andriamanitra. Sahako ny miteny, tena sahako ny miteny ho an'i Jesosy ny voninahitra. Fa zao fandarin'andramoka izao zao ny nanao voalohany an'izany teto amin'ny Facebook hoe misy olona mitory eo, avela mitory eo, dia aveo misy famelabelarana. Sahako ny miteny anareo fa teto amin'ity fandarantsika ity nisy an'izany voalohany. Fa izy tsy manino nataon'ny olona be dia be zao sofianatra ho an'i Jesosy io. Alleloia. Fa ny tiako lazaina anao fotsiny hoe zay ny tolontsaina, zay ny nataontsika.
Alleloia. Tsisy nahay zany fa manaiky kosytsika hoe Andriamanitra za vonina. Inona ny azonao atao amiko Jehova? Alleloia. Inona ny azonao atao amiko Jehova? Alleloia. Fa za vonina. Okenao anendry ahy Jehova. Dia meo fahefana fa za teo irahanao. Ianao io tian'Andriamanitra irahanao akany amin'ny olona mivadika amin'Andriamanitra. Isy aminareo ireo nareo rehetra izay miteny reo vonina amin'ny terinandro tianao dia hampifanenan'Andriamanitra amina olona nivadika taminy. Mety hifanena amina mpanompon'Andriamanitra efa tena nivavaka nareo, efa tena nanompo an'Andriamanitra, fa zany olo zany amin'izao fotoana izao mety efa lasa mpanompo sampiringiriny. Hifanena amin'izany nareo. Hifanena amin'izany tsika. Androaniko ke ianao mba omen'Andriamanitra n'izany mission zany. Ianareo rehetra miteny reo za vonina amainina za Jehova, fa tena hifanena amin'izany olona zany. Vao mifanena amin'izany olona zany dia zao tady teo fa efa niteny i Jeremia Jehova, za mombanao. Mombanao aho dia mamonjy anao aho. Vao hiresaka ianao manomboka androany dia zao fotsiny tenenina. Raha za ka tsisy fomba an'Andriamanitra tsy havita nenina. Za efa nitenenin'Andriamanitra fa omba izy. Mbola tany ekibo ianao dia efa hitan'Andriamanitra ty fotoana androany 16 janvier 2024 ty. Fa ho tonga eto ianao androany. Alleloia. Dia hanositra anao anie Jehova. Dia haniraka anao anie Jehova. Dia mandehana. Fa tsy mbola zaza noho Jeremia tamin'izany ianao. 20 taona Jeremia, 4 taona ianao zao. Tsy mahay mandahateny Jeremia, mety mba mahay miteniteny kokoa noho Jeremia any ianao io. Nefa na tsy mahay miteny noho Jeremia koa ary. Manana finoana. Ineny Mosesy ary avana miteny mihitsy ny problemany. Fozy Jehova tsy zavy eny nanao ny vavy. Tsanga nanao ny vavy. Teto moa dia tsy navela niteny an'izany akory Jeremia, to dia nitendreny ny vavany. To dia mivoaka avy eo vaky amin'izay ny lely. Toritendry. Ny sosasosa. Ary niteny izay nitenenina nampiverina ny olona. Vita ny mission Jeremia, tafaverina tamin'i Jehova ny olona. Tafaverina tamin'i Jehova, nitodika tamin'i Jehova ny olona. Mba hampitodika olona amin'izay anie ny zavatra ataonao. Ny fitoriana, ny fijoroana vavolombelona ny zavatra ataonao, mba hampitodika olona amin'izay anie. Alleloia. Ry avako malalaka. Alleloia. Mialatsiny kely mba mizatra. Alleloia. Manaiky fotsiny ianao dia men'Andriamanitra anao ny fahefana. Teneny hoe tompo meo amin'ny fahefana. Tendreo molotra Andriamanitra. Tendreo ny vavako fa teo ampiasainao. Alleloia. Dia ampiasanao anie Jehova Andriamanitra. Aniraka anao any amin'ny olona nivadika taminy mihitsy izy. Dia hisy trondro be an'i Jehova ho tafiditra ao anaty arato, trondro matavy. Ho tafaverina indray noho ny amintsika reto. Raha tsika 50 ireo moa ry havana ve no tendren'Andriamanitra avy ny vavatsika. Men'Andriamanitra tsika avy ny fahefana. Hanongotra sy anjera sy andraba sy androtana ary hanorina sy amboly. Tahaka ny ahoana moa ny fandrosoan'ity fanjakan'Andriamanitra ity. Fa mila asianao ny fanjakan'Andriamanitra. Mila asianao Jehova Andriamanitra. Ry Jeremia kely. Jeremia kely ny Jehova. Mila anao Jehova Andriamanitra. Mandehana, aza matahotra. Fa sady momba anao Jehova no miaro anao Jehova. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Iny ny kantoko. Rado akiradio. Raha misy aminareo izara fahatsapana, io ny kantoko. Afaka miantsonareo amin'ny messenger dia ho ampidirina nareo. Alleloia. Dia izay tafiditra dia mizara fahatsapana marisan'ny adiny roa. 2 minitra zafatsy fa tsy adiny roa. Adiny roa moa nareo izara fahatsapana ry havana. Dia izany olo zany izara fahatsapana izy amin'izao fotoana izao. Dao raha ampandrosoantsika avy hatrany ampandrosoantsika avy hatrany ny raravavintsika iaina izara fahatsapana izy inona ary no mba azony aina zaraina aminay androany, inona zavatra voalainaina tao anatin'izay toriteny izay anao ny fitenenana.
Tony pastera dia paintsika rehetrarehetra fasisaka pastera ny fitenenana dia mankasitraka anareo menadao Zokoberta sy pastera tamin'ny toritema be fa nampahery be mihitsy ary tena nakasika satria natao anatin'ny Akigetsemane teo tanaty fotoam-bavaka dia nitombavaka teo dia hoe andao anaiky aho ho iraka hanao ny asan'Andriamanitra dia vao maika nakasika be koa ilay teny teo hoe tahaka ny Jeremia teny hoe mbola zaza nefa ny eo anatrehan'Andriamanitra tsika tsy zaza matoa ny fidiny dia mahireza daholo tsika rehetrarehetra manao ny asany fa misy tombany ao anatrehan'Andriamanitra ianao ary mahavita azy ianao matoa ny fidin'Andriamanitra dia aleloia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Aleloia, mahafinaritra be izany teny izany sady mampahery be matoa ianao fidin'i Jehova dia mahavita azy ianao zay, mahavita ny mission ianao zay. Aleloia, ny mission Jehova mahafantatra, ny mahavita ny mission Jehova ny manendry sy mahafantatra. Aleloia, iny tompo misaotra ihany misaotra indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana. Atao viditra olona hafa indray ary tsika izao izara fahatsapana. Iny tompo indray ary Rahatojo, inona no azonao zaraina androany ny fahatsapana ary anao fitenenana. Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny fa nampahery sady nampanentana no nampanosika koa anao ny asan'Andriamanitra. Tena nakasika anazy hoe voaroapolo taona teo eo amby roapolo taona Jeremia dia fa nitendren'Andriamanitra tena mbola kely ary misy ary moa tena mbola zaza fa nahafinaritra le hoe osy pasery hoe tonga dia nitapenan'Andriamanitra amin'ny vavany aza manao hoe mbola zaza fa ndeha amin'izay rehetra nirahaka anao ianao dia tena mahakasika anazy satria mba roapolo taona mahery koa dia tena hoe tsapako hoe Jehova mankasitraka fa tsy mifidy olona ianao fa izay manaiky fotsiny dia tena Andriamanitra manao ny rehetrarehetra rehefa manaiky fotsiny dia tena hitan'Andriamanitra ny toepony dia na roapolo taona toeton'Andriamanitra hoe mety aleloia dia nampiasan'Andriamanitra izy dia tena nakasika be anazy dia sorokan'Andriamanitra. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka Rahatojo, Andriamanitra manankiray pasaona ny maro fitianao misaotra indrindra dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana Rahatojo. Aleloia. Raha mbola misy olona hafa indray hiditra dia andao ary ho ampandrosoantsika andraso aloha raha asiana sary. Aleloia. Aleloia. Ndao ary ho ampandrosoantsika indray ny anabavintsika Angèle Pagès eto France. Tainy tompo anabavy Pagès, inona no azonao zaraina ary androany anao ny fitenenana. Tainy tompo misaotra betsaka tena me fitenenana pasteur dia tainy tompo tsika rehetra ny zavatra nandraisaka fahatsapana izany dia izao Andriamanitra rehefa mifidy manome fahefana izy dia tena tsy haiko aina ny lazao omeny fahefana tena nandresy lahatra be sady nampaniry pasteur fa tena tsapa hoe hafa mihitsy Andriamanitra amin'ny tompony fahefana tena manome antsika izany fahefana izany dia tena hoe hafa mihitsy tsisy ahatohatra antsika tahaka an'ireo mpanompon'izay fidiny rehetra ka nomeny fahefana dia voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra betsaka pasteur, misaotra betsaka antsika rehetra. Aleloia, mankasitraka be dia be anao koa, mankasitraka anao koa ny zara fahatsapana ranabavy Pagès. Izy ary no afaka mbola mety misy viao raha tsy misy tsony dia antsika hiditra amin'ny hira. Anao hira anankiray tsika atolotsika ho an'Andriamanitra ny fofotsika dia andaotsika hizara anao hira anankiray tsika ho voninahitr'Andriamanitra. Aleloia. Ombanao anie Jehova dia ataontsika mihitsy zany hoe ombanao Aleloia. Jehova miteny amintsika fa raha manapa-kevitra ny haingitsika dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Jeremia dia niteny Andriamanitra hoe izaho ombanao, izaho hiaro anao. Dia tahaka izany koa anie ianao ombanao sy hiaro anao anie Jehova Andriamanitra
mino finaritra ataontsika rehetrarehetra. Halleloia. Hitra famelabelarantsika ao Amen Jesosy. Sotranao zay Jesosy tamin'ny fotoana androany.
Makasitraka anao indrindra izay tompony amin'ny fitantananao ny fiainanay. Tenena ny anaranao tompo aho ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana teto androany. Teraina tsy ankalazaina ianao satria na dia mifandaranay aza tsy tapaka ny fahasoavanao. Misaotra Jehovah. Tera laza misaotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra ny amin'ny teny izay niampita teto androany. Tena tsapanay tokoa Andriamanitra fa tena ny teny taminay ianao. Ko dia raiso ny aza fiderana ambony indrindra atolotra eo anao. Miaraka aminao Jehovah Andriamanitra ny toy an'ity fiainana ity. Fa betsaka ny olona izay mivadika aminao amin'izao fotoana izao. Be ny olona izay mivadika aminao amin'izao fotoana izao. Ary omenao anay izany raharaha izany dia ny ampiverina ny olona amin'ny fanjakana. Saotra Jehovah. Mafy fo ny olona amin'izao fotoana izao nefa koa mafy ianao Jehovah. Mety mamono sofina ny olona nefa mafy koa ny feonao Jehovah. Ny maty anam-pasana aza mandre ka ny maty ara-panahy rehetra ve tsy andreanao Jehovah. Ary zany mahatonga anay courage matoko foana fa ianao efa mombanay. Dia tsy atahotra izahay. Tsy atahotra izahay fa mombanay ianao. Tario lalana izahay ianao anie Jehovah Andriamanitra ampifanena aminay amin'ireny olona mafiatoka. Ary tsy atahotra izahay. Fa fantatra efa ianao metraka ny teny ety am-bavanay ary ianao manome anay fahefana. Ny fahefana izay nomenao anay Jehovah dia fahefanafahanay manombotra sy manjera sy mandraba sy mandrodana. Ary izay rehetra nirodana sy nenjera sy rava sy niongotra dia mbola omenao anay koa ny fahefana ny olona sy amboly. Saotra Jehovah. Anala ny fanjakana ny Losifera ny anatin'ny olona da metraka ny fanjakan'Andriamanitra ny anatin'ny olona. Saotra Jehovah. Voninahitra ho anao dia laza saotra ho anao. Ho anao ririny ny voninahitra mandrakizay. Meo anay ny fahefana dia meo anay ny teny. Ianao anie anendry ny molotry ny tsirairay avy, anendry ny vavanay rehetrarehetra ianao Andriamanitra. Fa ahafahanay manana an'izany fahefana. Ahafahanay manana an'izany ositra sy fahefana sy fahalalana sy fahafahana manao ny asanao Andriamanitra. Izay rehetra nanolo tena teto androany mitendrenao. Ty alina ity matory izay dia ho tendrenao ny vavanay dia ametraka ao anatin'ny fonay miteninao ianao. Saotra Jehovah Andriamanitra. Tera laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Be ny tsy voalazako efa Jehovah Andriamanitra ianao mahalala ny mahasoa. Fantatra tsisy miafina aminao Jehovah Andriamanitra izay mahasoa anay tsirairay avy reto. Ka dia tendreo ary ny molotray dia irao ary izay efa fona izay. Saotra Jehovah. Izay tsy voalazako ianao mahalala ny mahasoa ka zavelanao misy na dia ray aza Jehovah. Litera ray voatsaingiko ny vorona-pihaza fa araka ny toriteninay maly dia moavy zato eny ary tsy manam-pataperina daholo ny vozaina vavy teto. Nizaniza tonga teto dia amoany anatin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay. Misy saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao mpandrotsika nambavitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Sain'i Jesosy tantera dia sain'i Jesosy ihany koa tsika tsirairay azy dia manaraka atao vavaka fiainana izao amin'ity andro ity. Raha hivavaka antsika ho an'ny firenena sy hamananantsika amin'ny fotoana. Jesosy mbola misaotra anao indray izay tamin'izany teny mamy izay natsoinao mpanomponao izany. Saotra Jesosy satria tena hoe voatoteto indray ny teninao ary tena teny mampahiry anay, mandrisika anay indray mbola anao ny asanao, mandrisika anay indray mbola hitoro ny filazansaranao Andriamanitra satria araka ny tenao teo hoe naniraka amin'ny Jeremia taminany ianao amerina ny olona ao aminao dia indreky izay Jesosy mbola vonona. Vonona izay Jesosy vonona no mihirahanao, vonona no anao ny asanao Andriamanitra ampitoerao ambavana eto tsirairay avy ny teninao Andriamanitra mba ahafahanay manao an'izany asanao izany. Mehoery izay Jesosy, mehoery ahafahanay miatrika
asa dia ampanaovinao anay Andriamanitra fa tena anao ny asanao amponay tokoa izay Andriamanitra. Tena mankasitraka tompoko satria tena mahay mampianatra anay foana ianao sanandro mampandroso ny teny izay ampitondrainao ny mpanofinao, mampandroso anay anao ny asanao tsaratsara kokoa Andriamanitra satria mety mbola maro be Jesosy no mila an'izao filazantsara izao amin'ny alalan'izao fandaharana izao mety anirahanao anay hamonjy ny olona dia mbola nanalavitra anao dia mbola olona tena hoe miala mivalanao mba hampody ny olona ao ambalanao izay Andriamanitra. Dia mankasitraka Jesosy tamin'ny teny fa tena lehibe sy maro tamin'ny teny no nampitondrainao mpanofinao izany ankehitriny izay Jesosy dia hitondram-bavaka izay ho an'ny firenenay Jesosy ny angatanay Jesosy dia mba ny anirahanao mpaminany tahaka ny Jeremia Jesosy hidinao amin'ny firenenay io tena hoe hitondra fampianarana, hitondra famonjena ary amerina ny olona indray ho ao aminao Andriamanitra. Dia jereo izany firenenay izany ta io izany firenenay izany Jesosy tena amin'izao koa Jesosy izany firenenay izany fa milanao ny firenenay mila mpaminany tahaka ny Jeremia izany firenenay izany Jesosy. Eny Jesosy malalo na dia efa mivavaka ary ny firenenay dia mbola mihodina aminao foana indraindray, mbola tsy mankatony teninao, mbola maro ny fahotana misy ao amin'izany firenenay izany fa ny angatanay Jesosy malalo dia ianao mihitsy aniraka mpaminany, aniraka mpanomponao, anitsy ny vahoaka malagasy mba tena hoe hiverina aminao marina tokoa, tena hitodika aminao marina tokoa, tena anao miasa aminao marina tokoa Andriamanitra satria mbola feno salasalama, mbola feno fanompotsapy ao amin'izany firenena izany, mbola feno fahotana ao amin'izany firenena izany, mbola tena ao anatin'ny maizina izay firenenay Andriamanitra ampianarina ny vahoaka malagasy tena hoe akato andray ny teninao, tena hoe anatonanao Andriamanitra, anatonanao amin'ny fo torotoro, anatonanao amin'ny fo madio Jesosy mba ahiety eo ampelantananao ihany koa Jesosy satria hoe tsy ampy fanetretena izay ny firenenay Andriamanitra dia ampianary izany firenena izany, ampianary mba tena ayakato ny teninao Andriamanitra fa izany ny tena akasitrahanao liberenanay tena tanteraka eo anatrehanao Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy tamin'izany teny izany ka misy matoky izay Jesosy fa aniraka anay tsirairay avy indray ianao mba hitondra teny fanafana ho an'ny olona tsirairay avy dia mbola manalavitra anao izay mbola tena hoe miala mivalanao mba tena hiverina anatonanao Andriamanitra. Dia voninahitra ho anao rery ihany dia mankasitraka ny amin'izao fandaharana izao Jesosy satria minao fa maro ny olona mandeha izany teny izany no hiroso anao ny asanao indray. Dia voninahitra ho anao rery ihany. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavintsika Erika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Erika. Misaotra anareo rehetra ihany koa izay tonga niaraka taminay teto androany. Raha mbola tsy tonga eny amin'irao lanitra Jesosy dia eo anetindrentsika rapitso tahaka izao. Halleluia. Mialatsiny disokera manao teny roa rapitso fa mety andeha lavilavitra kely ny tenako rapitso ka hatreto aloha dia mety tsy tafaverina alohan'ny anombohan'ny fandarana ako, tafaverina somary arin'alina kely zany rapitso vao tonga dia tonga dia maminao teny roa amintsika possible tsisy ny fandarana rapitso. Raha tsy misy ny fandarana rapitso dia tonga dia mifankahitetontsika amin'ny alakamisy. Halleluia, amin'ny alakamisy indray tsika mioneto ary raha mbola tsy tonga eny amin'irao lanitra Jesosy. Izay ny azo lazaina samita iny tompo dia mahereza daholo tsika mianakavy. Dia efa hitanao moa zao fa ny sito evantsika anankiroa zany zao, ao ny akira-deo andramoka izao akira-deo point radio 12345.com samby efa misy manoratra eto daholo tsika androany azafady akira-deo point radio 12345.com
dia avy eo misy ny efa site avatsika voasokatra izay maharesy.org. hitanao ao daholo na ny fandarana ao ihany koa anao dia afaka miklique ny radio dia afaka mandeha ao koa zany ny radio amin'ny izay maharesy.org. Da itompitsika rehetrarehetra raha pisony antsika menao sotrareo na hatrany hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra rirana ny voninahitra. Halleluia, amen.